Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amin'ity marain'ny fanokafana ity. Anjara nomen'ireo mpandamina ny fandaharam-potoana dia izay voasoratra araka ny filazansaran'ny JAONA toko 5:12. Filazansara araka ny JAONA toko 5:12 dia manomboka mamaky amin'ny andininy 12 isika na mizanona amin'ny andininy 17. JAONA toko 5:12 dia ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 17 dia toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Sy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manao araka izay andedeko anareo. Sy ataoko hoe mpanompo isony ianareo, fa ny mpanompo sy mahalala izay ataony tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Sy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy ianareo, ka nanendro ianareo mba handeha siamoa ary mba haretany vokatrareo mba homeny raha ianareo izay rehetra angatainareo amin'ny anarako na inona na inona. Iray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ny fahasoavana ao ambam-piadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo ho aminareo rehetra anie. Amen. Saorina mandrakariva Andriamanitra ny amin'izay andaharany sy andaminany ny fiainantsika tsirairay avy, indrindra fa isika izay nasangany ho zanany naterany andovan'ny fiainana mandrakizay, ka amoriany asika indray amin'izao isan-keritaona izao, satria n'Andriamanitra no izany isika. Izao tenin'Andriamanitra omena asika eto izao, izay azo ampifandraisina amin'ny faneva andaharany izao isan-keritaona amin'ity taona 2024 ity izao, dia tenin'Andriamanitra indrindra mampasiahy ansika tsirairay avy ny amin'izay nanomboan'Andriamanitra ny asany eo amin'ny fiainantsika, ka tonga asika ahalala bebe kokoa ny amin'ny fitiavany sy ny fikendrena ao anatin'izany. Raha izao tenin'Andriamanitra izao manokana no resainy, dia sy teny vahiny loatra amin'ny fiangonana, ny amin'ny fampianarana manokana, ny amin'ny mikasika ny atao hoe didy faratampony hiatona ny didy rehetra, dia ilay fitiavana tian'i Jesosy Kristy hiaina ny fiangonana, ny matimatesany teo ambonin'ny hazo sy ny tandrovany henatra mba azahoany ny mpanota rehetra hiala amin'ny faharatsiany ka azahoany mampandova azy fiainana mandrakizay. Tanterain'Andriamanitra amin'ity isan-keritaona ity ho antsika tsirairay ny fahavoazany ny fiarahamonina sy ny fisian'ny fifankatiavana izay hita tokoa fa mampivarahonsana amin'izao tontolo iainantsika izao, ka te hampasiaro asika izy fa teo amin'ny hazo fizaliana no nanantanteran'Andriamanitra ny fanekena vaovao, dia ny nitiavan'Andriamanitra asika ka mampianatra asika koa hitodika amin'ireo manodidina asika, amin'ireo mpiarabelona amintsika. Ny filazantsarany JAONA izay lazaina koa hoe filazantsarany fiainana dia toa manondro fa sy misy fiainana sy misy fifankatiavana. Ary raha miresaka fitiavana izy eto dia sy hafa izany ny hanomezan'Andriamanitra fiainana mandrakizay ho an'izay mino azy no ampisiany izany didim-pitiavana izany. Asehon'ity filazantsara ny JAONA amin'ny toko 5:12 ity ary ny harena sarobidy, ny vokatra miavosa ateraky ny firaisany ny sampana amin'ny fototra, ka antoky ny fisiany fahavelomany sy amokarany hifanahaka amin'ilay fototra izay nipoirany, dia sy hafa fa Kristy ilay fitiavan'Andriamanitra.
raha mijery manokana ny fifankatiavana nisy teo amin'ny ivry fiarahamonina Jesosy isika dia mifanalavitra be amin'izay lazainy Jesosy amin'izao perikopam-panjaratsika izao. Fa fitiavana voafetrany ny firazanana, fitiavana elanelan'ny ny finoana, dia ny finoana Jesosy izay neheveriny finoana miavaka amin'ny rehetra, ka dia izy ihany no olo ny fanekena, ka dia nailikilika ireo izay sy ao anatin'izany fanekena izany. Fitiavana voafetrany ny mety ara-toekarena ihany ka mampisy elanelany eo amin'ny mahantra sy ny manan-karena, ary izany no mahatonga ny tenin'ny mpaminany maro mamely mafy ireo izay mipetraka amin'izany toerana izany noho ny fanararaotany. Fitiavana bakiny ny fitiavan-tena, ka mahasiaro faty-antoka ny amin'ny fitiavana sy ny fanompoana ny hafa. Eny, mety miteraka famoronana lana vaovao indrindra aza ho an'ireo olona ireo, ka ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, dia hovany hoe tiavany namanao raha teo sahirana ianao. Noho izany dia mamoko tanana sy manao ninninina izy, na dia sapany fa misy mpiarabelona aminy. No arian'Andriamanitra tamin'ny fitiavana tahaka ny mitiavany azy, tokony mitiavany saingy sy hain-tamperahina izany. Ny fitiavana lazainy Jesosy amin'izao zao no toko 5 izao dia fitiavana avolenta, fitiavana sy misy azo ampitahaina aminy, fitiavana ambony, satria fitiavana ilay Andriamanitra ambony ka mahatakatra ny lanitra, ary izay mitoetra ao aminy dia azo antoka ny fandovany ny mandrakizay. Fitiavana sy mba mitaky valiny, fitiavana manasoa ny hafa ary sy afa-po sy mipetra-posiny, fa amin'izay ahafahany manao, na dia faran'izay kely indrindra aza ny amin'ny fizarana izany fitiavana izany dia manao izy. Eny, na dia ny fahavalony aza hahafoizany ny ainy, dia tahaka izay nahafoizany Kristy ny tenany teo ambonin'ny hazo fijaliany. Hoy ny reny malalasika raha miresaka ny fifankatiavana misy amin'izao vaninandro iainasika zao izy. Mahantra-pitiavana anaka izao tontolo izao iainasika, mahantra-pitiavana izao tontolo izao iainasika, ka matetika raha mba misy any ary fitiavana ananan'ity izao tontolo izao ity dia fitiavana mamono ny velony. Ary raha misy mba manana toe-saina te hanampy ny hafa dia sy ilay hiatefany ny fiantrana no mahita tombosoa, fa matetika izay miantra no hiavangongon-karena, ary dia matetika maty ireo izay eritreretina ho velominy. Fa ny fitiavan'i Kristy kosa dia fitiavana mamelona ny maty. Ao amin'izay ahafatesany olony sy ahafahany manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny fitiavan-tena no manjaka sy manapaka azy, dia mitia azy Kristy sy miankina amin'ny fahasarana. Ary izany fitiavan'i Kristy madio sy masina izany no tiany hiorenany zanaky ny fifazana koa, ka ilazany hoe ho tahaka ny mitiavako anareo no mba hifankatiavanareo. Sy isika no mahay mitia, fa Andriamanitra no mamorona fitia na fitiavana ao anatsika. Dia tahaka ny nanorenana ny fanekena vaovao tamin'ny andron'ny fiangonana sy nanorenan'Andriamanitra izany tamin'ny fanekena taloha, fa Andriamanitra no tompo manomboka, ary izy no manatanteraka izany koa hatramin'ny farany. Io fitiavana araka ny Kristy io no ilay fitiavana tiany hambara amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Nisy any olo nakafanahiny mama tamin'ny fotoanandro, ka hoy izy, dia mahagaga izy ty mama, raha mamdinika anao aho, fa na dia olona misanganao fahavalonao dia mahagaga, fa harabainao, omenao voninahitra ary asandatra ao amin'ny toerana avo dia avo. Dia sy mba azo atao ve mama, dia olo efa makalanao toy izao dia mbola tiavina avao, dia hoanao izy. Anaka, hataoko hoana moa ny sy hitia izay olona no tiavin'ny tompoko. Hataoko hoana ny sy hitia izay olona nahafoizan'i Jesosy ny ainy. Fa izaho dia mba olombelona mpanota koa no tiavin'ny tompo no zany. Rehefa tonga ao amiko zany fitiavana izany dia mamboly fitiavana vaovao. Azahoako mitia ny hafa. Io indrindra no tongoiny hazo fijaliana izay maneho ny fitiavan'Andriamanitra ahy, ary
Izany fitiavan'Andriamanitra izany dia mamboly fitiavana vaovao ao anatiko, manafoana ny fitiavan-tenako ka ahaizako mianatra koa mitia ny hafa. Izy nolazainy Jesosy eto hoe sy ataoko hoe mpanompo ianareo. Manana fitiavana ihany ny mpanompo, saingy fitiavana feno tahotra. Manao izany fanompony izany izy mba sy ho voakapoky ny tompony. Fa ny fitiavana mpanompo na dika koa fitiavana andevo dia sy mitondra makaiza, sisy tombosoa ao an'ilay tompony. Eny sy misy tambiny mahafinaritra sy ifaliany koa, fa dia manao izany izy amin'ny sitrapony. Fa ianareo iny tompo dia sakaiza ianareo. Eny mihoatra lavitra noho ny sakaiza ary mila zany ny soratra masina azy fa zanako ianareo. Zanaka izay sy hafa fa naterak'Andriamanitra tamin'ny batisa olom-baovao, ary izany fanekena vaovao iteran'Andriamanitra sika ho zanany izany no hanahafa sika azy zanaka manahadray. Ary izay toetra n'Andriamanitra dia toetra ny zanany koa. Ary io no ilazana ny Abrahama na dia tao hoe mpanompo samy tanteraka ary ny ray aman-dreniny. Fa rehefa terak'Andriamanitra tamin'ny fanekena vaovao izy, rehefa nanaiky ny forana dia zao natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Mahalala ny sitrapony ilay Andriamanitra ny anso azy. Ka nalalana sarotra no ny diavy. Mety nahitan-doza izany indraindray sy fahafahambaraka koa dia sy niverin-dalana amin'izany ny asoana azy zany izy. Fa nahatoky izy ary dia misy hazona mafy izay fanesoana azy. Io no fitiavana. Misy fivadianao amin'ilay Andriamanitra fantatrao fa tianao ary mampianatra anao koa ho tia azy. Isika izay mpanoty, olona sinisinina, vovoka sy lavenina dia nataon'i Jesosy mitovy amin'ny tenany hoe sakaizako ianareo. Ny teo lazainy amin'izany dia zao mba sy hisy elanelana ambony sy ambany, fa raha mitompo ilay faratampony ny mianso ny mpanotana fariny ambany hitovy aminy dia toa mampitovy lentany rehetra izany, ary izany ny tanjony kendren'ny fitiavana. Ny fahasamihafana dia mahatonga azon'Andriamanitra ovana iray. Raha mijery ny atao fitiavana isika araka izao lazainy tenin'Andriamanitra izao, andidian'ny tompo asika ho tanterahiny. Eto mora mpaninonana, tiavany namanao, fa sarotra mpanao tanterahana. Ny manomboka mianatra mitia mora satria Andriamanitra no nanao izany tao aminao, fa ny ampiharanao izany amin'izay noraisinao tamin'ny tompo kosa dia mavesatra. Ary matetika ho masiaro mangiry firy ary ny sasany rehefa mba mitia ny hafa kanzo sy mahita vokatra sarasara kokoa arak'izay no heveriny. Ary dia zany no mahatonga ny fitiavan'olombelona voafetrany natao rehefa sy azahoana tombosoa ka dia mihemitra sy afaka manao izany izy. Fa ny fitiavan'Andriamanitra dia zao hatramin'ny fahafatesana sy maresy azy. Sy mahay mitia ny olona anankiray raha sy mahasapa ny fitiavan'Andriamanitra azy izy. Ary izany no antony fifidianana asika mba ho ilay Andriamanitra fitiavana izay nanomboka ny asa sara tao anaty, namorona fiainam-baovao anaty, no ahaizako koa mamoa voasara ka andehanako amin'ny fitiavana amin'ny asa fanompoana rehetra izay fanesony ny tompo ahy. Ary izany fitiavana izany dia sy fitiavana sy horava, sy azo vaovana, fa maharitra mandra-pahatonga ny fahafana ny lanitra sy ny tany. Fidina koa amin'izany isika mba hanaovasika ny asa napetrak'Andriamanitra eo anatrehasika amin'ny fitiavana sy hitandrovasika izany tahaka anak'Andriamaso amin'ny faharetana. Fantenany ny tompo eto anivon'izao tontolo zao isika, songainy isika izany ny dikany hoe sy anareo fa izaho no mifidy anareo. Ka ampioreniny mafy amin'izany fitiavana izany mba sy ho asa maty, fa asa maneho ny fitiavan'i Kristy. Tahaka izay lazany Paoly hoe ny fitiavan'i Kristy no maneray magnano asa. Ary izany asa tao izany dia sy hafa fagnasan'i Kristy ihany, tanterahina amin'ilay olona naterany ho zanany. Ary izany fitiavana izany ny fitiavana marina, fitiavana madio, fitiavana sy mba sandoko. Mizandry kristianina malala manatrika izao sakeritaona izao. Tian'Andriamanitra iaina amin'ny fifankatiavana isika. Satria hita ho manzavozavo izany sautavre malagasy izany raha miresaka ny fihavanana isika. Fa samy mandeha amin'ny atao hoe samy maka ho azy. Ary dia anjakany fisarasarahana, fikorotanana, enina dia anivon'ny fiangonana azy. Zarazarainy ny karazam-pinoana maro samihafa,
zarazarainy ny toetrandro miovaova ka ovavahan'ny olona tahaka izany koa ile fitiavana sy mety miova dia le fitiavana mahazanaka sy mba miova ny mahazanaka fa na manana io na mahantra io dia zanaka ny zanaka ary na mahavita fanompoana ao anatin'ny tokantranorainy izy na kilemaina sy manao ninonina izy dia mandova izy dia ho tahaka izany sy fiovana izany koa ny fitiavana maharitra ao mandrakizay ampianarin'ny tompo asika izany ka ila zany amintsika ny anatanterasika izany baiko lehibe ny fony fiainana mandrakizay izany satria amin'izay misy fifankatiavana dia misy fiarahamonina anjakan'ny fiadanana na fiainana mandrakizay koa dia asika rehetra miakatra eto dia metra-panotanena hoe hatraiza no azahoako mampiatra izany fitiavana no raisiko tamin'i Kristy izany sy ny fahasapako fa tia izy ka dia hianatra ity aho voninahitra an'Andriamanitra ray sanakary fanahy masina izay fahazatra amin'ny talo indrindriko mandrakizay vavakisika sotranao zay Jesosy manako lazaina amin'ny vahoaka anao voreto amin'ity isan-keritaona ity ianao ary fantatray fa fiainana mandrakizay no fikendrena ao ambadiky izany rehetra izany ny amin'izay izaranao ny teny fiainanao anay ny anambaranao fa mila miorina amin'ny fiantsony izahay handeha araka izany izahay ny amin'ny fitohiana ny filazantsara izay maneho indrindra ny fitiavanao izao tontolo izao ka na dia maro ireo mbola sy tafiditra dia ho taominao amin'ny alalan'izany fitiavana mandresy lahatra izany ka na dia ny fahavalonao aza mandady eo anatreny izany ampianarinao hianatra izany izahay ka rehefa ao anatinay ny fitiavana dia hanompo ny hafa izahay hanetry teny izahay ary hanolo tena tanteraka ao amin'ny asa fanompoana izahay raha mbola atoandro ny andro mifony izahay Jesosy amin'izay ataonay mifanohitra amin'ny sitraponao mangataka koa izahay ny amin'ireo izay tianao ho tanterahinay mba ny fanahinao no anao izany ao anatinay ka hanaovanay ny asanao amin'ny mpitiavana voninahitsy ny agnaranao ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen dia raisy ny fitahiany aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny farahy masina amen